Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra dia vehivavy nitafy masoandra ka nivolagna no teo an-tongony ary kintana 12 no satroboninahitra teny an-dohany. Apokalipsa 12:12. Ankafaliana lehibe no anolorana fiarabanantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity radio Fagniry radio mamitsika ity. Arabegny aby atsika jiaby tratran'ity andra lehibe ankalazany eglizy amin'ny fomba magnetriketriky ny nampiakarana any Masina Marie Virgine agny an-danitra. I Marie izay renin'i Jesoa, renin'ny fiangonana, renin'ny eglizy, renintsika jiaby, tsy foeny Jesoa zanany, olo le egny nangalany nofotro ka nampiakariny oegny ankilany egny amvonahiny egny an-danitra. Oregnitsika amin'ny tenin'Andriamanitra rosin'ny eglizy amintsika amin'ity andrany ihany ity, ny anjara toeran'ny Masiny Marie eo agnivon'ny eglizy, arahiny fampianarana sy toritenin'ny archevêque zegny, ndao regnisika ireo tenin'Andriamanitra ireo. Boky fanambarana nosoratan'ny Masinday Joany Apôstôly. Novoaina ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka niseho teo anatin'ny tempoly ny fiaran'ny fanekena. Noho ny inona nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra dia vehivavy anankiray nitafy masoandro, ny volana teo an-tongony, kintana 12 no satroboninahiny teny an-dohany. Bevoka izy sady nietsi-jaza ka nitaraina noho ny fanaintenam-piterahana. Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny an-danitra dia dragona mena lehibe anankiray nitranga tampoka, 7 ny lohany, 10 ny tandrony ary satroboninahitra 7 no teo an-dohany. No finaokany tamin'ny rambony ny ampahatelo ny kintany lanitra ka nazerany tamin'ny tany. Dia nijoro teo anoloandra vehivavy hiteraka izy mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Teradara vehivavy ary io zanany io no hifehy ny firenena rehetra amin'ny tsoraby ka nakarina ho any amin'Andriamanitra eo anilany seza fiandrianany. Fa raha vehivavy kosa nandositra nankany anefitra fa any no nanamboaran'Andriamanitra toerana ho azy. Dia nandre feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny
dia an'Andriamanitra ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakana, any Kristy koa ny fahefana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Samsana kuruna famafati ni mulutrau kadelu tarini stupianau etaruni sabajari mageri sikiru ni laza siambuniana iaruni marina Silai tutu aina disandinau Marani teri cipikianau Uringgan direu favalunau Ahari jani fiketahana Anzaka mini hisini mangkanau Harinya janin sitaka Ditumpuan remani tatumpun nahu Malusutana wilupi faliana Yanau fatsin yafazena manahu Yemani jamira kanzunahu Valia turi fulang kafizinau Iritsu kamurawan apanau Anisan direu semalalannau Nisana kavavina demanzaka Ireti firava kaviaminau Aring rumizura kabanana Irava keri ni panzakavavi Anjungulame naftane ofira Ubiwan damani totiang sitya Isana ni tumpu panzakat sitya Fanaini tunga fanain sitya Dunya pakarina Ifi nanggunana Iyang sani Kristi lahai pampakaca Dunya pakarina Ifi nanggunana Iyang sani Kristi lahai pampakaca Vateny masina faharoa taratasy voalohan'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, efa nitsangako velona tokoa i Kristy, ary izy no santatrizay efa nodimandry, satria olona iray no niavian'ny fahafatesana, ka dia olona iray koa no iavian'ny fitsanganako velona. Ary toy ny hafatesany olon-drehetra ao amin'ny Adama, no avelomany olon-drehetra ao amin'ny Kristy, fa manaraka ny laharany avy. I Kristy no santatra vao izay niain'i Kristy amin'ny andro iaviany. Rehefa afaka izany,
tonga ny farany dia rahatr'izay atolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa levony avokoa ny fifehezana sy ny fahefana ary ny rehetra satria tsy maintsy manjaka izy ambara-panony ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony ny fahafatesana no fahavalo farany oresena izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ne Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masindalo Lioka ao amin'ny toko voalohany. Tamin'izany andro zany dia nienga i Maria nandeha engana ho any amin'ny tany Betendrombohitra, ho any amin'ny tanàna anankiray any Joda, ary niditra tao an-tragnon'i Zakaria ka niarahaba an'i Elizabeta. No nivoren'i Elizabeta ny fiarahaban'i Maria azy dia nientana ny zaza tao an-kibony. Ary feno ny fagnahy masiny i Elizabeta ka nanandra-peo ny antsomafo hoe nosoavigny no ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavigny ny ateraky ny kibonao. Ary avy amiko zao no mba vangen'ny renin'ny Tompoko aho. Fa indro raha vao ren'ny sofiky no feonao ny arabay dia nentakafaliagna ny zaza tato an-kiboko. Ary sambatra ilainino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny Tompo taminy. Ary hoy Maria, mankalaza ny Tompo ny fagnahiko ary faly sy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ny foko, fa nitsonjovy ny fiambaniany ankizivaviny. Fa indro alitra am'izao dia taony taranaka rehetra hoe sambatra aho, satria efa nanao zava-lehibe tamiko ilay maefa. Ary masigny ny agnarany sady am'izay matahotra azy, hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindram-pony. Na efa asa mahery tamin'ny sandriny izy, dia nampiafiany izay miavognavogno tamin'ny fisainany fony, naonga ny ala tamin'ny fiketrahany ny mpifehy, fa ny ambany kosa nasandrany ary noana ny vokisany soa, fa ny mpanakarena kosa tena mpodiany mitondra tagnampolo. Niahy any Israely mpanompony izy, fa tsy adinony ny famindram-pony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay, araka ny efa voalazany tamin'ny razantsika. Ny toetra tokony ho telo volagna tao amin'ny Elizabeta i Maria vao nody tagny an-tragnony. Izany ary ka nkalazantsika ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava-malala, amin'izao 15 août 2010 ny volana aogositra izao no ankalazany eglizy amin'ny fomba manitriketrika ny nampakarina any Masiny Maria any an-danitra Assomption isika. Maromaro ny eglizy eto anivon'ny diocèse ambany fiarovany ny Notre-Dame de l'Assomption, fa indrindra moa ny eglizy ao Antanambao ka faly arsika miarahaba azy ireo sady vao avy nanaovana visite pastorale sy hera izay. Fa araky ny antitra terisika matetika dia anisan'ireo fotompinoana ny dogma zany, fotompinoana ankatoavin'ny
katolika ankatoavin'ny eglizy ary zay no mafankalazana amin'ny fomba manetriketrika an'izao andro anio zao satria raha tadidinareo averimberisika matetika ny fankalazana ho asika marina ao ny fahaserovana fa indrindraindrindra no ny asan'ny fanahy masina dia ivelomasika izay ankalazaina ka izay indrindra no anambarana amintsika fa anisan'ny dogma ny eglizy katolika izany hoe anisan'ny fotompinoana fekempinoana ny nampakarana any masin'ny Maria any an-danitra sy hoe tonga dia nipetraka izay fa io le azavaisika matetika ihany koa ararotsika zao fotoana izao miseho amin'ny fomba anankitelo ny finoana de ny finoana inona zany izay le nilazaisika izay ny finoana ankalazaina izay ataosika izao ary ny finoana iainana izay vokatra n'izay ka indraindray miaraka izy anankitelo ohatran'ity andro anio ty zany de miaraka izy fa eo amin'ny tantaran'ny eglizy dia indraindray ny fankalazana le finoana ankalazaina no mety lasa aloha ary de anisan'izany ity fety anio ty hatramin'ny voalohany dia efa nankalazainy ny mpino kristianina ny nampakarina vatana sy fanahy any masin'ny Maria satria sy no ny fahamendreny masin'ny Maria fa noho ny fanavotana nentin'i Jesoa dia notorotoronina sy azo keloka izy ka renin'Andriamanitra satria renin'i Jesoa averiko indray sy noho ny fahamendreny fa noho n'izy renin'i Jesoa de noho izay ihany koa dia izy no misantatra ny toetra sika rehetrarehetra ka tonga nampakarina any an-danitra satria izay ihany koa ny afarasika satria izay no antony fanavotana nentin'i Kristy ka raha atao amin'ny teny hafa zany zay ry kristianina havana dia izao izy masin'ny Maria zany no ny vokatry ny fanavotany Jesoa zanany dia ny antisipe zany hoe ny aloha an'izay rehetra fahasoavana azosika noho ny fanavotany Jesoa ka izay indrindra no nandresan'ny fanahy masina ka natonga azy iteraka ny Jesoa dia izay ihany koa isika ihany koa mibatemy de tonga zanak'Andriamanitra dia karaha izay ihany koa dia isika miasoka an'izay fiainana izay de i masin'ny Maria teo ampotry ny azo fizaliana de nijaly ary zay no nambarany i Simeona raha nitondra an' Jesoa tao tempoly izy ary dia i masin'ny Maria zany amin'ity androny ity no misantatra an'izay hoe miandry asika any amin'ny fiainako avy izay rehefa tonga ny farandro ka efa nankalazay ny mpino kristianina hatramin'ny voalohany io fa ny papa faharoa amby folo kosa tamin'ny fankalazana ny fetin'olo-masina tamin'ny voalohan'ny volana novambra 1950 no nandray azy ho teny finoana ho dogma zany satria araky ny voalaza zay na de efa nankalazaina tamin'ny taona maro aza tany amin'ny fiandohana araky ny tantara aza dia tamin'ny taona 105 de efa hita eo amin'ny tantaran'ny eglizy izay fankalazana any hoe masin'ny Maria nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra sy ny hoe noho ny fahamendreny ho isika fa nohony izay fahasoavana nentiny ny fanavotana nentin'i Jesoa izay inona moa izany amin'ny fiainansika amin'izao akany tenin'Andriamanitra androany no mananatra sika an'izay raha atao amin'ny teny hafa zany dia i masin'ny Maria no voalohany amin'ny vovonzy rehetrarehetra ka tahaka any Kristy voalohany amin'ny reo ny sangako velona dia i masin'ny Maria zany no nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra dia izy no misantatra
an'izay endrasasika izay ary dia izay no sara ho alalinina zany amin'izao andro ankalazasika azy izao ankalazasika ny Assomption izao ka inary araky ny lazaisika teo ny vokatry n'izay eo amin'ny fiainansika andavanandro ry kristiana hava malala izay indrindra vokatry ny famindrapon'Andriamanitra izay rehetra izay ary sambatra isika satria manana olona ray raha amintsika any an-danitra sy hoe sanatria mivavaka amin'ny Masiny Maria isika fa i Masiny Maria izay misantatra n'izay asambarana izay no mivavaka ho ansika ary izay no nataony miaraka tamin'ny Elizabeta rehefa avy nambarany Elizabeta fa sambatra ianao ny tompo ary dia niaraka nankalaza ny famindrapona n'Andriamanitra izy mirahavavy araky n'ilay tononkira ka raha nampakarina any an-danitra ary i Masiny Maria vokatry n'izay finoansika izay ary izay no fanantenana ho asika ary izay ihany koa no afahasika angovo ho asika miatrika amin'izao fiainantsika izao i Maria nampakarina any an-danitra zany no sady fanantenana no angovo atokisasika etresika an'izao fiainana izao ary izay no fampianaran'ny Eglizy ampianaran'ny ny Eglizy amin'ny Concile Vaticanina faharoa dia ho indrindra ny fampianarana hoe i Masiny Maria dia tandindina sy endriky ny Eglizy zany hoe ny Eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra olo raika an'Andriamanitra dia i Masiny Maria zany no misantatra an'izay maha olo raika azitsika ao amin'Andriamanitra izay marina averimberina zay i Kristy ny famonjena ho antsika fa vokatry ny famonjen'i Kristy i Masiny Maria ka i Kristy no santatra fa isika ihany koa miaraka aminy dia io ny ambaran'ny Masindapôly amin'ny vaky teny faharoa i Kristy no santatra voazayan'i Kristy ka i Masiny Maria no voalohany amin'izay any Kristy izay satria araky ny lazaisika teo amin'ny fotom-pinoantsika dia nitorotoronina sy azo keloka izy sy noho ny fahamendreny fa noho n'izay hoe famindrapon'Andriamanitra ka hoentina amin'zenantsika zay ny safidin'Andriamanitra nanaiky ho tonga olombelona izy ary izay fahatongavany olombelona izay dia tamin'ny alalan'ny Masiny Maria ka isika olombelona zany noho ny famonjena nentiny Jesoa dia zary zanak'Andriamanitra zay le takalo sarobidy zay naverimberisika tamin'ny Noely tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra mba hatonga ny olombelona ho zanak'Andriamanitra ka tanteraka manontolo izany amin'izao fankalazasika ny Masiny Maria nampakarina any an-danitra zany hoe miomina tanteraka amin'izay hoe fianakaviam-ben'Andriamanitra zay izy sady anisan'ny Eglizy zanaky ny Eglizy i Masiny Maria no izy no misantatra n'izay endriky ny Eglizy voavitra tanteraka sady manontolo amin'ny fiainako avy zay ary zay no ny asan'ny fanahy masina nambaran'ny fionan'ny Elizabeta sy i Maria ka nanovan'ilay tononkira anambarany sy ankalajany an'izay famindrapon'Andriamanitra izay ka i Masiny Maria no misantatra n'izay hafaliana sy haravona ao amin'ny Andriamanitra zay ary tanteraka manontolo amin'izy nampakarina amboninahitra any an-danitra ry kristiana havano aokary ny fibanjinasika an'izao fety izao anampy isika tokoa mba anana an'izay fitiavam-bavaka nahatonga ny Elizabeta sy Maria nahasapa ny alehibe ny famonjena nentin'i Jesoa ka nahatonga azy
miravavy amin'ny alalan'ilay tononkira ny dera sy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Engany isika koa rehefa tafahoana tahaka izany mba afaka idera n'Andriamanitra satria efa misantatra ny any an-danitra isika amin'izay. Ka asika koa aoka mba amin'ny atao sika rehetrarehetra anorina sika an'izay fanjakan'Andriamanitra izay, anitarasika an'izay fanjakan'Andriamanitra izay araky ny fampianarany ny tenin'Andriamanitra izay enosika androany ary raha izay miaraka amin'ny Jesosy tokoa dia tsy maintsy mandresy ny rasy. Ary zay koa no ankalazaisika amin'izao fetiny Assomption zao, fetiny fandresena nandresy Kristy i Masiny Maria no misantatra an'izay fandresena izay, ary isika ihany koa dia isantatra an'izay fandresena izay. Ry Jesosy Tompo mankasitraka anao izahay, enganie ny nanandratana ny Masiny Maria mba anampy anay ivelona bebe koa ny finoanay ka isantaranay sahady ny fiainako avy. Enganie izahay koa amin'ny ataona rehetra mba o Kristy piarabelona tokoa, ka amin'ny piarabelona tokoa amin'ny olona manodidina anay, ka atonga anay no ny fisilovany fanahy masina mba ho tena fanasina sy fahazavana, ka anampy ny olona itakatra ny fiainako avy amin'ny atao fa tsy hovarim-bariana amin'ny fiainana eto tany fosiny. Ry Jesosy Tompo, ampianaro izahay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tahaka ny Masiny Maria. Ry Masiny Maria reninay io, mivavao anay mba ahasapa tokoa izahay fa ao am Jesosy no tena fiainana. Aoko tanteraka izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier.